Tokolasy tokovavy ny azo toy izan-kazo, ny vy toy izam-by ary ny teny toy izan-teny. Tonga eo amin'ny tapany faharoa tsika na dika faharoa marimarina kokoa dia ny mikasika ny fitantarana ny sorodalana izay tinampaka tany amin'ny Zaikabe tany Fianarantsoa. Misaotra nanome ny fitenenana manatrika eto ny filohan'ny Zaikabe tany Fianarantsoa kasitrahana indrindra Andriamatoa Dera Ramandray Vonona, manatrika eto ny Renala FI.MPI.MA, Andriamatoa Ranjato Hery Arilala, samy eo ihany koa ianareo birao fohy be tazako eto ny filoham-paritany maromaro dia atao hoe mino fa hifanampy eto isika amin'izany fampitana ny sorodalana izany. Misy moa zany ny boky VONA MAMPIRAY izay efa fantatsika loatra, efa taona lasa izay no nanovana an'ity boky ity zany. Misy amin'ny ato anatin'ity boky ity no tsy niova, fa misy kosa ireo sosikevitra avy any amin'ny mpikambana dia notapahana teny anivon'ny Zaikabe na sehatra isan-tsokajiny dia izay fanovana izay zany no entina aminareo eto mba tsy hatopo-trano mino antsika araky ny antso izay natao antsika rehetra. Mbola ho avy moa zany ny VONA MAMPIRAY vaovao. Misy kosa ny fanamafisana zany ao amin'ny andininy voalohany ny anarana fikambanana mpikabary malagasy. Ho an'ny isa-tsehatra zany dia amafisina etona sehatra dia FI.MPI.MA dia ny toerana. Fohy be ny sehatra ety anivon'ny fohy be ny FI.MPI.MA Maneran-tany. Faritany FI.MPI.MA ohatra moa hoe Antananarivo, na faritany FI.MPI.MA Antsiranana, sampana FI.MPI.MA Ambilobe, rantsana FI.MPI.MA Oslo. Firehana amafisina fa tsy manao politika ny fikambanana fa miara-miasa amin'izay fitondrana mijoro ara-dalàna. Tsy manavakavaka eo amin'ny lafiny finoana, firazanana, foko, fiaviana, lehilahy, vehivavy, taona. Tsy fidinana tendrena ao amin'ny andraikitra ao anaty birao, komity na voamera sady tsy mahazo mifidy kosa ny latsaka ny 17 taona fa mpikambana tanketsa. Afaka mandray anjara amin'ny hetsika rehetra ny mpikambana tanketsa sady raisina ho mpikambana raikitra avy hatrany rehefa feno 17 taona. Andininy faharoa ny resaka dia andininy fahaenina avy hatrany satria tsisy niova zany ny andininy teo antenatenany fa ilay VONA MAMPIRAY efa nanantsika ihany. Tanjona, kolontsaina sy fanabeazana. Miaro sy manotritra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary, manandratra ny kolontsain'ny faritra na foko tsirairay. Misy atsipirian'io moa zany voalaza ao anaty VONA MAMPIRAY fa ny fanovana dia navondrona kosa zany ireo teboka roa ireo ilay atsipiriany ato anatin'ny VONA MAMPIRAY. Ny maha-olona mitarika sy mandray anjara mavitrika amin'ny fiantsoroana didy aman'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina amin'ny maha-olom-pirenena miatrika ny ankehitriny sy ny hoavy araka ny fihavanana malagasy. Ilana tsinikely amin'ny fiarahamonina fa izay zany no namitsinana ny voalaza ao amin'ny VONA MAMPIRAY araky ny boky efa nanantsika dia io zany no namitsinana azy mahakasika an'ilay sosialy sy ny maha-olona. Ny Zaikabe fivoriana indray mandeha isaky ny 9 taona ataon'ny mpikambana rehetra manerana ny nosy sy ny any ivelany no antsoina hoe Zaikabe. Rehefa tonga ny androa tokony mpizaika tonga manatrika ny Zaikabe, ireo zany mandany ny fanovana ny satafototra voalany ny fanovana. Izay zany no anoloantsika ny voalaza ao amin'ny andininy 420. Tsy miova fa isaky ny 9 taona ihany ny Zaikabe izay ataon'ny mpikambana rehetra. Mahakasika ny fifidianana ny filoha maneran-tany dia tanterahana mandritra ny fotoana anaovana ny Zaikabe. Samy afaka mandray anjara amin'izany avokoa na ireo tonga any amin'ny Zaikabe, any mahajanga moa zany ny Zaikabe manaraka, ka ireo tonga any mahajanga zany dia mandray anjara fa na tsy manatrika any aza fa any amin'ny sampana misy azy tsirairay avy dia afaka mandray anjara amin'izany fifidianana izany. Fa any amin'ny Zaikabe kosa no anaovana ny fiainanana. Ny antenimera fohy be
Ny mpikambana mandrafitra ny antenimera, ny FI.MPI.MA izay tendren'ny filoha, ny filoha-paritany fidin'ny isa-paritany, na ny filoha-tsampana ivelan'ny nosy moa zany izay eo ambany fehin'ny FI.MPI.MA mivantana, ny loha-alitany io zany ilay tovilenta amin'ilay mpanolotsay paritra teo aloha, izay ny anarany atao amin'ny VONA MAMPIRAY, mahitinareo dia hoe mpanolotsay ny paritra, dia loha-alitany zany ny andraikiny zany no miova tsy ohatran'ny teo aloha fa manao fienianana izy dia afaka manasalotra lamba ihany koa ny mpikambana FI.MPI.MA. Dia miaraka amin'ny filoha-tsampana, ireo zany ilay antenimera FI.MPI.MA mivory isa-taona manapaka ny tetikasa, misolo tena ny mpikambana rehetra satria efa ao anatin'ny filoha-tsampana. Anjarantsika mpikambana zany mampita ny vaovao amin'ny filoha-tsampana ny afatra rehetra, ny filoha-tsampana no mivory miaraka ao anatin'ny antenimera FI.MPI.MA, ary izy indray avy eo no manao ny tatitra eny anivon'ny sampana. Andraikitry ny antenimera moa dia tsy ahivona, manomana ny saikabe, manao tatitra amin'ny saikabe, misolo tena ny saikabe anelanelam-potoana tsy hivoriana, manara-maso ny fanatanterahana ny hevitra tapaka ny saikabe, midinika ny amin'izay anatotosana ny tarigetra sy atratrarana ny tanjon'ny fikambanana, miasa mandrakariva mpandrosoana ny fikambanana, miara-miasa ao amin'ny fandavirariana ny latsakemboka, ny hetsika, ny filana, ny tolotra. Raha hifidy filoha-tsampana zany isika dia olona vonona natanteraka an'ireo andraikitra ireo no fidintsika. Raha hifidy ilay tompona andraikitra isaky ny faritra isika na loha-alitany dia olona afaka natanteraka an'ireo. Raha hifidy filoha-paritany isika dia olona afaka natanteraka an'ireo ankoatra an'izay andraiky ny manokana. Ka hoy aho hoe mahaiza mifidy fa tsy vita samy rery ity andraikitra ity, fa mila ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny tena vonona hiara azy. Ankoatra an'izay moa dia manara-maso ny fampiarana ny sata fototra, manapaka ny tetikasa, manendry mpandini-bola, mandray ny tolo-kevitra fanitsiny. Ity zany izao ilay hevitra vaovao. Mandray ny tolo-kevitra fanitsinana fanovana ny andininy amin'ny sata fototra sy ny fomba fiasa fampiarana izany avy amin'ny faritany FI.MPI.MA. Ary mandinika ho tapahany saikabe. Misy tovanana ihany koa zany ny andraikitry ny biraom-paritany, dia ny hoe mandinika ny tolo-kevim-panitsinana fanovana ny sata fototra sy ny fomba fampiarana izany izay tonga eo am-pelantanany, dia mitondra azy eo anivon'ny fivoriam-be-paritany hakana ny heviny, ary io no alefa any amin'ny filohan'ny birao FI.MPI.MA Maneran-tany. Marihana moa fa hatramin'izay zany sika na ny mpikambana tsirairay na ny sehatra dia mahatonga ny fanovana ny sata fototra. Fa amin'ity kosa zany dia manaraka an'izay rafitra izay ny fanolorana ny sosikevitra zany. Anisan'ny fanovana ihany koa momba ny sampana. Ny sampana moa dia fantatritsika fa raha tsy avangaiky amin'ny fikambanana miorina araka ny safidin'ny mpikambana te hivondrona. Nampiana hoe malalaka ny fananganana sampana hivondronan'ny mpikabary fito farafahakeliny. Taloha zany dia nisy ny hoe amina renivohitra faritany anankiray dia tsy mahazo mihoatra an'izao ny isan'ny sampana, fa ankehitriny kosa zany dia malalaka ny fananganana sampana araka ny safidin'ny mpikambana te hivondrona. Misy ihany koa ny antsointsika hoe vondrona. Efa nolazaiko tao anatin'ny lahateny teo izy io sehatra hivondronan'ny mpikambana FI.MPI.MA araka ny asa aman-drarahany na fanomezam-pahasoavana ananany, izay ny atao hoe vondrona. Ety anivon'ny FI.MPI.MA ndraikitra azy, vondrona maneran-tany zany matoa ety anivon'ny FI.MPI.MA, ka natao an'ny mpikambana rehetra tsy hoe anatina sampana iray fa na aviaiza na aviaiza, ka arak'izay hoe mitovy ny fanomezam-pahasoavana, mitovy ny asa aman-draraha, dia afaka mivondrona izy hijery izay ampandrosoana ity fikambanantsika ity. Manamafy an'ilay voalaza teo amin'ilay fanovana ny amin'ny fanolorana ny sosikevitra anatsarana ny sata fototra. Io zany ilay izy raha ataontsika kisarisary. Miainga avy any amin'ny mpikambana zany ny hevitra iray dia alefa amin'ny filoha-tsampana, dia ny filoha-tsampana indray mitondra azy eo amin'ny birao-tsampana, dia ny birao-tsampana mitondra azy eo amin'ny fivoriam-ben'ny sampana,
dia ny filoha-tsampana indray rehefa vita ny fivoriam-ben'ny sampana dia manome azy ilay lohalintany na lohalintany moa zany mbola zavaiko any satria vaovao be ohatra zao hoe Antananarivo misy ny sampana misy ny faritra Bongolava Itasy Analamanga dia amin'ireo faritra anankitelo ireo zany misy lohalintany avy. Lohalintany faritra Analamanga zany indraikitra sampana izay eto Analamanga rehetra. Io indray no manome izany sosikevitra izany ny filoha-paritany ary ny filoha-paritany mitondra an'izany eo amin'ny bro-paritany hoentiny eo amin'ny fivoriam-be-paritany jiniany eo dia ilay filoha-paritany indray no manolotra an'izany amin'ny filohan'ny foibe. Hoentiny filohan'ny foibe amin'ny fivorian'ny antenimera foibe izay vao tonga ankatoavina any amin'ny saikabe. Raha misy hevitra anankiray zany ohatra hoe misy fanovana tiantsika atao anatin'ity vona mampiray ity, ohatra ndao ovaina indray ny anaran'ny fikambanana, ohatra ndao ovaina ny tanjona dia mandalo amin'ireo rehetrarehetra ireo zany izay vao tonga any amin'ny fanovana isika afaka efa taona any Mahajanga. Misy ihany koa ny fomba fiasana aty ato anatin'ity boky vona mampiray ity. Dia araka ny fangatahana moa zany dia ny eken'ny mpizaika ny hoe ho asiana dikany nomerika ho azon'ny mpikambana tsirairay vakiana amin'ny alalan'ny tambanjotra ny vona mampiray manaraka ny fepetra ny fehizany. Ampidirina sy ampahafantarina ao amin'ny lesona ihany koa an'ny mpianatra kabary eo anivon'ny FI.MPI.MA ny vona mampiray ka vao manomboka ny fianarana zany eo an-tenatenany eo dia efa fantany tsara hoe inona moa ty fikambanantsika ity, inona ny tanjona, inona avy mombamomba ny fikambanana. Dia arak'izay zany ilay dika nomerika moa zany ho atao fa ny boky ihany koa atao dia izy roa zany samy misy avokoa zany. Misy hoe valibabe natao anatin'ity vona mampiray ity. Misy hoe voarabe. Inona moa ilay voarabe? Rehefa feno 20 taona na mpikambana dia tolorana voarabe, antsoina hoe voarabe. Inona koa moa zany ilay valibabe? Sora-boninahitra avy amin'ny fanjakana, ny mahafiloam-boninahitra, ny anarana entin'ny andian'ny mpianatra. Tsy tambo isaina ny valibabe ary miovaova io mitombo araka ny fizotry ny fotoana. Taloha zao tao anatin'ny efa taona lasa teo zany nampijoroantsika ny hoe renala. Renala izay ireo zokiolona eto anivon'ny FI.MPI.MA, mety zokiolona amin'ny taona, mety zokiolona amin'ny fahalalana ihany koa dia nataontsika hoe renala. Tsy fangataka ny valibabena, tsy manafoana velivelon'ny sosiandraikitra tanan'ny mpikambana ny valibabena. Raha misy mpikambana anankiray zany manana andraikitra izy bro-tsampana ka lasa voarabe izy dia tsy hoe lasa tsy bro-tsampana intsony izy na hoe tsy filoha intsony izy. Ety maty ny valibabena raha tsy misy olana na mangata-pelana, tsy hanerena ny valibabena. Afaka manome valibabena amin'izay ikendreny azy ny sampana na faritany fa ny anarana intsona izany ny tsy voarabe na renala mba anarana tsy mitovy amin'ny foibe zany na mitovitovy. Ohatra zao hoe voarabe, renala, mety isy amontana koa na isy ohatra zany, mitovitovy ihany zany. Ary hifampirarana amin'ny foibe ny fanolorana azy. Momba ny tarazo rehefa raisina mpikambana isika dia manome toky, izay no nahazatra. Ary rehefa afaka herintaona ho salorana lamba FI.MPI.MA ho mpikambana raikitra dia nanao velorano. Tapaka tany amin'ny saikabe araka ny sosikevitra voaray fa rehefa raisina ho mpikambana isika dia manao fanekena. Ary rehefa anterina ho mpikambana afaka herintaona dia manao toky. Efa nitanterahana sady io tany Fianaratsoa. Ny toky zany misolo fanekena ary ny velorano misolo toky. Ny fiainganana moa tsy miova fa manao fiainganana ihany ny filoha rehetra. Momba ny fanolorana takela-pahatsiarovana amin'ny fifamofona malagasy dia nisy fangatahana moa hoe aleo mba hisy tarazo mifandraika amin'izany, izany hoe rehefa hanolotra ny takela-pahatsiarovana iny isika dia mba hisy sosikevitra hoe ahoana ny fomba hanolorantsika azy. Dia io moa zany ny tarazo ny fivorian'ny antenimera foibe indray no anapaka an'izay hoe ohatry ny ahoana ary ilay tarazo ataontsika fa isika rehetra kosa
afaka mandefa sosikevitra dia ampiarintsika sady hoe alefantsika any amin'ny filotsapana hoe tia misy sosikevitra momba n'ilay taraso andao atao ohatr'izao ny fanolorana an'izy io. Momba ny famantarana samihafa efa voalaza ato ihany dia ny tsy voalaza ato fotsiny dia tsy voasoratra ato ilay VONA sy ilay teny faneva hoe rehefa manao taratasy tsika zany ohatra taratasy amin'ny anaran'ny FI.MPI.MA dia ny tanjona ihany ny voalaza eo na ny teny filamatra fa jerena ihany koa zany hoe tokony ampahafantaritsika mandrakariva na any amin'ny fafana lamby banderole zany ohatra ny VONA na ny teny faneva. Momba ny fankasitrahana ny mpikambana dia misy rijateny amboarina hatramin'izay zany dia hoe feno 20 taona dia nisy fangatahana hoe aleo mba hampiana rehefa feno 30, 40, 50 ny idiranao FI.MPI.MA dia isy hatrany ny fankasitrahana. Dia manao fangatahana an-tsoratra amin'ny filomparitany izy miaraka amin'ny mpikambana 1-4 miantoka azy dia akatoavina izany avy eo. Fangatahana an-tsoratra ny filotsapana azafady dia akatoavin'ny filomparitany sy ny filohan'ny filobe Maneran-tany. Izay zany tompoko raha fitipitiana ny atao hoe hevitra fanatsarana ny amin'ny sorodalan'ny fikambanana hiatrehantsika ny efa taona manaraka. Eo moa zany ireo ray aman-dreny raha toa ka misy ny madilana tokony tenitenina ary eo ihany koa isika menakavy izay ny anton'izao fihaonana izao raha misy ny fanontaniana.